Vonatra ho an'Andriamanitra irery ihany ary misaotra an'Andriamanitra isika satria afaka mianatra ny tenin'Andriamanitra eto indray, afaka mifampiresaka indray, mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra, afaka hiteny manao hoe Andriamanitra ô, misaotra anao aho satria notahinao, misaotra anao aho satria nomenao fahasalamana, ary misaotra anao aho satria afaka mandrendray ny teninao. Andao hisaotra an'Andriamanitra isika. Raha sanatria misy tsy salama amintsika, raha sanatria mety misy manao olana mandre izao tenin'Andriamanitra izao, dia azadino fa Kristy dia afaka aneo zava-mahagaga ho amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Amin'ny fahasalamana anao Jesosy, ary hamboatra ny fiainanao mba hifanaraka amin'izay fanirian'Andriamanitra. Andeha hivavaka isika. Jehovah Ray Masinao ankehitriny, dia iay ny teninao indray izahay, mangataka Tompo mba hitondra fitahiana ho anay hifandrenesana ny teninao na Jesosy. Amen. Ry havako malala, amin'ity androany ity dia lohahevitra lehibe iray avy amin'ilay lohahevitra hoe ho avy indray Kristy no diniantsika. Ny resakintsika hatramin'izay dia ny amin'ny hoe ho avy Kristy, fanantenantsika. Izy no fanantenana, faratampony andrasantsika. Betsaka ny fahatso-panantenana izay mety mitrango amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Fa Kristy dia mbola tsy nandiso fanantenana. Ary tsy mahatiatoka izay rehetra manatona azy. Koa manasa antsika tsirairay avy mba hanolo-tena ho an'i Kristy, amboatra ny fiainantsika ho an'Andriamanitra. Fanontaniana mipetraka ary amin'ity androany ity dia ny hoe ahoana no hamantarana ny andro farany, na hoe aiza ho aiza amin'ny tantara no misy antsika ankehitriny, mbola ho ela vao avy hoe Kristy sa efa akaiky? Misy fomba hamantarana ny atao hoe andro farany ve ao amin'ny tenin'Andriamanitra? Fa ny anarantsika teto amin'ny soratra masina, fa ozy ny Baiboly manao hoe ny amin'ny zavatra ho avy no anontany ho avy. Izany ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, ka ato amin'ny tenin'Andriamanitra ihany isika no anontany. Inona ny hevitra ny Baiboly, inona ny sitrapon'Andriamanitra no ny amiko sy ny aminao. Dia malala, tiako indrindra, raha hijery ny zavatra misy tsika maneran-tany ankehitriny, matahotra ny ho avy ny akamaroan'ny olona, ary liana fatratra sy manara-maso, mikaroka ny zava-dretranga raha ampitso. Nefa izao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 2:7. Indro izy avy amin'ny raona, ary ny maso rehetra ahita azy, na dia izay nandefina azy azy. Apokalipsy 2:7. Ho avy indray Kristy, ho avy eny amin'ny raony lanitra izy, ny maso rehetra ahita azy, ary hitomany azy ny firenena rehetra ambony tany. Eny, amen. Io fiavian'i Kristy eny amin'ny raony lanitra io no anisany zavatra lehibe indrindra amarana ny tantarany tany eto amin'ity toerana izay misy antsika ity. Kanefa kosa no ny fahasoavan'Andriamanitra dia manana programa Kristy ny amerina amin'ny loniny izao fiainantsika efa potika simba izao. Tanjon'i Kristy ny ahatonga antsika hana fiainana feno fahasambarana, feno firindrana, ary feno filaminana tanteraka. Hoy ny Apokalipsy 2:7, indro afaingana aho, sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Ho avy Kristy. Fa naverimberitsika ombenombeny zany, fa ho avy indray izy. Ao amin'ny Apokalipsy 2:2, andehantsika iaraka amaky izany isika. Apokalipsy 2:2, dia ny 9:12, dia mazava amin'ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ho avy indray Kristy. 2:2, dia eo amin'ny 9:12. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Indro afaingana aho, ary eto amiko ny famaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Ny programan'i Kristy zany dia zao,
ho avy faingana araka sy azo atao amahana nyty fatorana mahazo atsika sanak'olombelona ity fa ny faingana moa dia samahana ny fahafainganany faingana manao ahoana ohatry ny ahoana zany hoe ho avy faingana tsy hoela dia ho avy ny tompo ohatry ny ahoana izany ny ten'Andriamanitra dia mahana valiteny mahakasika an'izany fotoana iaven'ny tompo izany. Izao no fanambarany voalaza ny ten'Andriamanitra ato amin'ny Matio 4:20 dia misy fanambarana maromaro mahakasika ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Matio 4:20 ny andininy 9 dia nametram-panontaniana ny mpianatra tamin'i Jesosy manao hoe lazao aminay izay famantarana ny fiavinao sy ny fahataperana zao tontolo zao. Ny mpianatra koa zany mba liana mba nangetaheta hoe raha oviana marina no avy Jesosy ary ahoana ny famantarana ny amin'izany. Dia izao no tenin'ny Kristy rehefa niresaka ny Matio 4:20 ty izy dia nisy famantarana maro no lazainy ato ary mampimetra-panontaniana amintsika ny hoe move amin'izao vanim-potoana aveloma-tsika izao no avy Jesosy. Ny fiavian'i Kristy no lazaina hoe andro farany. Nisy famantarana manodidina ny 20 nresahan'i Kristy ato amin'ny Matio 5:20 izay hitantsika ato. Fa hoy jerentsika amin'ny antsipriany izy ireo. Ny voalohany dia eo amin'ny tontolo fivavahana. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe isy Kristy sandoka sy mpamina ny sandoka. Apokalipsy miresaka an'izany. Ny Timoty miresaka an'izany. Jaona mpaminany miresaka an'izany. Fa amin'ity anio ty dia hovakitsika ny Matio 4:20 ny andiny 4:20 dia hoy ny tenin'Andriamanitra fa isy Kristy sandoka sy mpamina ny sandoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana. Io zany no famantarana voalohany ny andro farany. Kristy sandoka, mpamina ny sandoka, mpampianatra sandoka. Ary sarotra mandrakariva ny mamantatra ny sandoka sy ny tena izy. Izao no ambaran'ny Apokalipsy 4:20 andininy 4:20. Apokalipsy 4:20 dia ny andininy 4:20. Fa fanahy demonio ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka an'izao tontolo izao. Fanahy ny demonio ireo. Ny devoly zany dia miezaka ihany koa mampiasa ny heriny amin'ny alalan'ny famantara, amin'ny alalan'ny fomba rehetra izay anaovana fahagagana, famantarana maro samihafa. Raha mieritreritra an'izany tsika dia lasa ny fisaina sy ny eritreritra motsy zany ve ny zavatra mitranga ankehitriny. Moa tsy efa mahazo vana ve zany amin'izao fotoana izao? Ireo mpitondra fivavahana, enina dia tsy mpitondra fivavahana aza fa izay mahay mamaky ny tenin'Andriamanitra dia mba mampiasa amin'ny fomba rehetra mba haneo famantarana. Kanefa hoy ny tenin'Andriamanitra mila mitandrina fa fanahy ny demonia ireo. Ny mpamina ny sandoka noho izany dia tsy mamana famantarana manokana fa mila mitandrina isika amin'ireny karazana mpamina ny sandoka. Mampianatra ny olona hitona hivoaka ny soratra masina. Ary izay no anasantsika mba hanaraka izao fahandana izao ato amin'ny tenin'Andriamanitra ihany. Satria ilaitsika ny manaraka ny tenin'Andriamanitra ary tsy tianahy ho voafitaka ianao. Mampalahelo raha voafitaka tsika kanefa mba mandeha amin'ny fahaitsina sy ny fahamarinana ihany. Isy fifoazana sandoka anakoako amin'ny vazatany sy maneran-tany rehetra. Na iza teo anale dia ohatra ny ahitana an'izany hoe fifoazana lehibe. Dia taitra ny olona, ropotra ny olona, miazakazaka ny olona andeha hamonjy izany fifoazana izany. Kanefa hoy ny tenin'Andriamanitra Apokalipsy 3:10 andiny 3:10 sy 4:10 ary nanao famantahana lehibe izy ka dia mampidina hafa avy any an-danitra eo amin'ny tany eo amason'ny olona. Azo ny devoly atao zany ny mampiasa ny fomba rehetra ary ny tanjony amin'izany andiny 4:10 amitaka ny mponina ambonin'ny tany amin'ny famantarana izay nomena. Devoly zany dia mampiasa ny fomba rehetra dia famantarana izay atao.
dia amitaka amin'ny alalan'ireny endrika fivavahana. Mila mitandrina isika fa ny fivavahana ankehitriny dia ampiasainy devoly. Rehefa tsy azony any amin'ny fomba ratsy hafa maro samihafa ianao dia alainy ao amin'ny fivavahana. Ka tsy zay rehetra manao amiko hoe tompokotompoko ny tenin'Andriamanitra no hiditra ny fanjakany lanitra fa zay manao ny sitrapony ny ray sy any an-danitra. Mila manaraka sitrapon'Andriamanitra isika. Mila miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe dinionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ireny ny manambara anana fiaina mandrakizay. Mila miverina amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Aoka tsy mino iny fotsiny fa mianatra mandinika satria sambatra zay mamaky sy miaina ary mitandrina ny teny ty faminany aty fa hatombotra ny andro. Mijery ny toe-javatra manodidina isika eo amin'ny tontolon'ny politika. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 4:5 handre ady tsy filazana ady ianareo. Ny ady hitantsika eto sy eroa fa tena mahazo vahana tanteraka. Efa voalazan'i Kristy mialoha izany fifanandrianana iraisam-pirenena maneran-tany izany. Hitranga izany amin'ny faritra rehetra, amin'ny toerana rehetra, saingy izao mety mbola variana ianao. Kanefa izany rehetra izany dia efa famantarana fa ho avy Kristy. Isy firenena hitsangana mely firenena ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana. Matio 4:7. Maro ny famantarana zay resan'Andriamanitra fa anisany anankiray amin'izany dia izao korotana mahazo ny firenena rehetra izao. Tao anatin'ny taonjato 20 tapitrisa ny olona maty vokatry ny ady. Nahafatesana olona maro ao ny fampiroroana ateraky ny erisetry terorisma. Betsaka ny faharavahana ary miezaka ny mpitondra fivavahana, miezaka ny mpitondra ara-panjakana mifandray tanana mba mampiseho isin'ny fifandraisana fankatiavana. Kanefa arakarak' izany rehetra izany vao maika tonga ny fahasimbahana, mifanenjika etsy, mifanambaka atsy, firenena matanjaka mitsetsy samy madinika. Ny madinika moa dia mitombo fijaliana sy fahantrana mandrakarivo. Eo amin'ny fahafahana napotika izao tontolo izao dia mahana fitaovam-piadiana mahery vaika ireo firenena matanjaka rehetra. Ka raha ireny no ampiasaina dia afaka ho potika ao anatin'ny fotoana fohy izao planeta tany misy atsika izao. Ary tsy mahagaga hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Lioka 1:20, ny 9:20. Lioka 1:20. Fa ho reraka ny fon'ny olona no ny fahatahorana sy ny fiandrasana zay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Reraka ny fon'ny olona. Betsaka ny marary fo ankehitriny. Tepitepy, tratra ny stress, fikorotana-tsaina ary verevitra tanteraka. Noho ny fisafotofoto ny toe-javatra iainana satria miaina amin'ny vaninandro farany amin'ny tantarany tany isika. Eo amin'ny tontolon'ny natiora fotsiny, raha tsy hijery isika ny haitrano eto sy eroa any amin'ny firenena mandroso na aty amin'ny firenena madinika dia misy ny doro-tanety, misy ny haitrano voalaza ny tenin'Andriamanitra mialoha fa anisan'ny famantarana ny amin'ny fiaviana izany. Manaraka izany, tondradrano hitantsika zany amin'ny faritra rehetra fa tena miazakazaka tsy saotra izany. Tondradrano na ny tanàna mandroso, na ny tany mahantra, na ny tanàna andalam-pandrosoana dia hitantsika izany. Ny tsunami izay nisy na ny efa elaela na ny ankehitriny, raha tsy hijery fotsiny tsika ny tany Japon tao anatin'ny 2 minitra monja dia nahafatesana olona 3.7. Fanambarana fa pitehana, rava, ny zavatra rehetra, tsisy vato avela ifanongoa eto ka tsy ho rava hoy tenin'Andriamanitra. Ny mosara, jerentsika fa miaina ao anatin'izantsika. Moa ve efa voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa anisan'ny famantarana ny amin'ny andro farany izany. Voalaza ao amin'ny Matio 7:20 azafady ny 7 dia mazava ny tenin'Andriamanitra
fa isy mosary any amin'ny tany samihafa. Betsaka ny tsy fampiakanana ankehitriny. Iainantsika izany, miakatra isan'andro isan'andro amin'ny vidim-piainana, famantarana izany fa ho avy ny tompo. Ary ao ireo tena tratra ny keretsy manan-kanoko anina. Mila hitodika amin'Andriamanitra isika. Ity Afrika fotsiny dia firenena 80 ny tsy ampy sakafo. Ray isaky ny olona 9 ny maty vokatry ny tsy fisikana. 3.5 tapitrisa isa-taona ny maty vokatry ny anoanana. Ary olona 100 isan'andro no ateraka izany fantrana tsy fisikana izany. Ny horohorontany, jereo fa voatsela manaraka ny vaovao isika, dia misy ny horohorontany ary mitombo isa-taona izany horohorontany izany. Any amin'ny toerana izay misy dia mitombo mandrakariva, isy fahoriana, horohorontany, mosary any amin'ny tany samihafa, hoy ny tenin'Andriamanitra. Famantarana ny amin'ny fiavian'ny tompo izany rehetra izany. Mitotongana ny fiarahamonina, simba tanteraka ny fiainana ankehitriny. Tsy hain'ny olona intsony ny manavaka ny sotoavina ara-dalàna. Rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra, dia hoy izay Andriamanitra manao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy fa andeha amboarako vady saza ho azy izy. Ankehitriny nefa mivaty antoejara. Ny lehilahy manambady lehilahy, ny vehivavy manambady vehivavy, ary indraindray ara dia manambady biby ny olona. Izany rehetra izany dia famantarana fa efa hitotongana tanteraka ny fiainana, ny herisetra, ny von'olona, famantarana ny amin'ny fiavian'ny tompo izany rehetra izany. Fitiavakomana dia jerentsika eny tamin'ny andron'ny Noa, ao amin'ny Mateo 4:20, 7:30 sy 8:30, tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa, dia tahaka an'izany ny fiavian'ny zanak'olona. Inona ny zavatra nitranga? Ny hinana sy ny sotro ny olona, ary napakabady namoaka ny apakarina. Mandrapiditra ny Noa tao amin'ny samby fiara. Moa tsy izany ve ny zavatra misy ankehitriny? Ny olona dia sakafo ny zava-dehibe, mihinana, misotro, mifaly, manambady, mamoaka ny apakarina, izany ny trangan-javatra rehetra. Ankehitriny dia efa miseho ny famantarana rehetra. Rava ny tokantrano, fiarahamonina tsy milamina intsony, ary dia matahotra, ny herisetra, von'olona tsy milamina intsony fa nipahalemana. Tsisy atokisana intsony, farapozinana ara-tsakafo, ateraky ny faharatsiny ny toe-tsaina sy ny fahalotony izany rehetra. Hoy ny Kolosy 3:9, ny 5 sy ny 9. Kolosy 3:9, 5 sy ny 9. Ary hitan'i Jehova fa be ny faharatsiana tambonin'ny tany. Ratsy ny fisainan'ny olona. Nanapa-kevitra Andriamanitra fa ho ravana ka amin'ny fisainany rehetra dia mivoaka avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Simba tanteraka. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa, dia izany no miverina ankehitriny. Faratsy toe-tsaina, fitondratena miverina. Tapa-kevitra Andriamanitra fa ho ravana tamin'ny safodrano ny tany, satria efa voavetaveta ny mponina ho aminy. Tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora, ravana Andriamanitra tamin'ny afo, satria simba ny toe-tsaina. Izany ny zavatra mitranga ankehitriny. Ny zavatra niseho tany Sodoma no miverina eto amin'ity tany misy antsika ty ankehitriny. Ny zavatra niseho tamin'ny andro safodrano no miverina ankehitriny. Tsy safodrano intsony nefa, tsy safotrafo, fa ny fiavian'ny Kristiany amin'irao lanitra. Izay no hamarana ny tantara. Mitombo fahalalana ankehitriny, tsy mbola nisy ohatran'izany. Daniela 2:24. Mandra-piavy ny andro farany, maro no azoto andinika ka hitombo fahalalana,
mitombo ny fahalalan'ny olona am'izao fotoana izao, tsy takatry ny saina ny fahaizana ankehitriny. Izany fipoahan'ny fahalalana zany dia manambara ny andro farany izay iainantsika. Fitoriana filazantsara no andro farany mamarana ny tantara. Rehefa vita izany dia ho avy ny tompo. Izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza ao amin'ny Matio 4:24. Matio 4:24 hoy ny tenin'Andriamanitra. Fakitsika amin'ny anan'i Jesosy. Ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity. Vavolombelony firenena rehetra fa ho tonga ny farany. Fitoriana filazantsara ry ava-malala. Izay no andrasana. Mbola misy tsy mandre angambany. Kanefa na izany aza, miazakazaka ny fitoriana filazantsara amin'izao andro iainantsika izao. Miezaka amarana ny tantarantany ary efa eo andalana Kristy ankehitriny. Izao tontolo izao dia efa manomboka rakotra ny fitoriana ny filazantsara. Efa manomboka feno mandray an'izany hatrany atokantrano amin'ny alalan'ny tambazotra seratsera, amin'ny alalan'ny fahitalavitra, amin'ny alalan'ny boky gazety zaraina, dia efa tonga any tokoa ny ambaravarany isan-tokantrano ny soratra masina. Noho izany, efa eo andalany Jesosy. Efa tanteraka ny fanambarana rehetra, famantarana rehetra ny amin'ny fiaviany dia efa tanteraka. Ho avy Kristy eny amin'ireo lanitra. Ao aorianan'ireo toe-javatra iainantsika izao dia ho avy Jesosy. Ary ny andro vahaolana tsara indrindra dia ny mametraka ny fiainantsika eo am-pelantanan'i Kristy. Ny manatona an' Jesosy. Avy ianareo zay miasa fatratra, mavesatretana ao Kristy, makanesa aty amiko ianareo. Miantso atsika Andriamanitra, miantso anao Kristy, andao hifikitra amin' Jesosy, satria ho avy ny fotoana izay tsisy vahaolana intsony. Eo amin'ny Kristy ny vahaolana farany. Ho avy Kristy, ny famantarana rehetra hitatsika na amin'ny fahitalavitra na aiza dia efa fanambarana fa ho avy Jesosy. Inona ny mbola mampijanona anao? Tsy aleonao ve manolotra ny fiainanao an' Jesosy? Andao hanolo-tena ho an'i Kristy. Amboaro ny tokantrano, alamino ny fiaina tokantranonao. Ianareo mianakavy, hanolo-tena ho an'i Jesosy. Anamboatra ny fiainanao manokana mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy mandao atsika Kristy. Natoina fahotana vitanao dia azon'i Kristy ataony mandray anao. Koa manatona azy. Mbola tsy tara. Izao ny fotoana mety anatonana an' Jesosy. Ry ava-malala, fanirianao lalina ve na aiza toerana andrenesanao izao tenin'Andriamanitra izao? Miantso anao Kristy androany. Ianao izay mandre, aoka tsy hanetsofina fa miantso Kristy, manao hoe makanesa ty amiko, mifidiana an Kristy ry ava-malala, manatona an Jesosy. Ho avy izy, famelohany eviny, aoka ho vita fihavanana amin' Jesosy ianao. Fandriko, raha mba sitrakao, dia manao vaoam-ponao manao hoe Jesosy eo, fonina hanolo-tena ho anao aho. Atolory ny tenanao an'Andriamanitra. Ary raha sitrakao, amin'ny toerana izay misy anao ankehitriny, na aiza andrenesanao so fandahana izao, dia aondreo ny lohanao, akipio masonao fa hivavaka ho anao aho. Jesosy malalo ankehitriny dia manondrika ny lohanay eo anatrehanao zahay, manakipo amin'ny masonay izay Jesosy malala, meteza ianao andray anay, hanota izahay tsy mendrika hiantso ianaranao, kanefa Tompo tsy mandao anay ianao. Raiso izahay, sakambino izahay, tehirizo ho anao izahay. Misaotra Tompo. Amen. Fiadan'Andriamanitra ny ho aminao, ho amintsika rehetra. Amen.